nosoratan'ny Entsora Manamahefa. Ireo anomenany tantara Landevola, Michel Arandriambelson, Ony Saturne, Antsara Solonjatovo, Taina Rafonson ary Tanjona Rasafindrakoto. Nandray feo sy nanatontosa Taina Rafonson. Michela, Mamy, fa inona ataonao ato? Sa nanaraka ianao? ie, tsy sarotiny venao raha manaraka anao etsapite tsy mantsy izay no mipetraka e. Gaga raha mahita anao nitsofoka tato kanefa ty boaty ty mbola tsy nisokatra akory. Adeonao inona moa fidirako ato e? Fa ianao miditra ato izao mahagagako. Fa ahoana? Malaza mpivavaka ianao ry mamy a. Ka inona moa ny antony nidiranao ato ka? Maninona raha malaza mpivavaka? Tsy afaka hiditra amin'ny taony mihitsy ve? Ie, toerana ho an'ny olona prevy ny ato e. Mpanala sorisory sy avizanana mandritra ny tontolo androny. Itoerany ditra sy ny resapady rehetra io e. Michela, misy antony matoa miditra ato? Dia misy idirako ary ve zany antony izany e? Angamba. Angamba hoana? Michela, misy olona resahanao ve? Iza moa tsy maniry an'izany ry mamy a. Sady tena mila resaka amin'olona e. Tsy mba misy miaino na ny raiko na ny reniko. Marina e, na ny ankizany ampianarana koa re tsisy e. Tsisy. Tsy te ho velona intsony ary mamy a. Michela, fa nahoana no tsy te ho velona intsony? Vonina iaino ary ve mamy? Ina re? Na dia araina eto ary ve ny andro? Na dia mbola hariva koa aza ny andro. Aza mbo mivazivazy eo moa ry mamy ka. Tsy hainao mihitsy ny no liana amin'ny fiainako e. Fa maninona ianao ry Michela ny tena izany? Hitanao? Le mpiara-mianatra amintsika iny. Izy izany? Le malaza mpivavaka be ohatra anao iny e, eva e. Ay, maninona izy? Efa saika nitaperiko mihitsy ny ainy. Fa nahoana? Isaka miona amiko izy dia hitoetrako sy ny fomba fitafiko foana ny kianiny. Izao mantsy ny teneniny aka tena nahasositra mihitsy e. Michela, andrasikely ane e? Ino ny tadiavanao anahy e? Misy fotoana izay ny ampiangonanay. Dia ahoana? Dia manasa anao a? Za tsy afaka makany kia. Michela, hitanao, misy fotoam-bavaka izay ao aminay anafahana izay voafatotra ohatranao e. Za nga voafatotra amindry rehefa. Tsy voafatotra ve anao dia anao fitafy ohatr'izao? Maninona anao indray ny fitafiko? Aiza, misy olona manao fitafiana mainty foana. Hatrany atapon-doka hatrany am-paladia. Dia maninona? Maso feno loko mainty, ny kavina mainty, ny akanjo mainty, ny table sisa na faloko. Dia mampaninona anao nefa izany? Ohatra mahita sary hafa mahita anao e. Sary hafa ahoana koa e? Dia voloko. Dia volo izany ny fiheveranao anahy? Ka izany no mahatonga anahy hiteny hoe tokony hafahany ianao.
tsy raha kokoa na ho teneninao dia volo misy tandroka sy lava rambo ary ahy e. Sady inona moa no olanao amin'izao fitafiko izao e? Mahazo aina ve ianao amin'izao e? Mahazo aina be mihitsy ahy e. Tsy normal ianao raha zanaka. Fa ty evaty ve mitadaka vao hiala eto anatrehako eto e? Ka za tsy te hiala eto raha tsy manaiky araka amiko ianao amin'ny sabotsy e. Za tsy andeha. Mazava. Ianao ne ho afaka amin'izao zavatra mahazo anao izao e. Fa inona mahazo ahy e? Manan'olana ianao e. Satria jereo anie ireny zavatra vitanao ireny e. Leobe miaino anao e. Tsy mahay afa-tsy mitsikera foana. Zaho e, Jesosy anie no te hanafaka anao e. Izany Jesosy izany ve no mitsikera amin'ny fiainako e? Tsy te ahitanao manao an'izao adalana be izao izy e. Adalana? Ie, ireny zavatra nataonao tao amin'ny toalety ireny. Rehefa fanompoana varitra araka ireny. Ary izany Jesosy lazainao izany anie ka tsy mahay afa-tsy mitana isan'ny adalako e. Ka tsy maintsy mibebaka ny amin'ny adalanao ianao raha tsy izany dia ho any amin'ny elo e. Uff, efa henoko ihany ny mahakasika an'izany elo izany fa efa iainako isan'andro ny afo be. Dia tianao izany no any amin'ny elo? Raha tsy bebako izany ireo zavatra tsy rehetra vitako dia hoany aho. Za mihitsy. Ahoana moa ny ahafantarako hoe reto avy ny zavatra tokony bebako ary e? Ny fanahy masina ange nampiaiko ianao amin'ny fahotany e. Ohatra ny sarotra be izany lalana toronao azany ka. Fa ahoana e? Tsy maintsy manontany an'izany fanahy masina izany ve vao afaka makao amin'izany Jesosy teneninao izany sa? Hay, aleo aho ohatr'izao ihany ka. Enao anie raha maty amin'izao tonga dia mitaty anao ny elo e. Aleoko izany tatazany ihany rehefa maty ahy e. Na dia afaka iray minitra aza, tsy rarahako. Ay, dia tsy matahotra ny ho faty anga izany ianao? Tsy efa miomana ny ho faty foana ve za amin'izao fitafiako tsy tianao izao e? Lasa fa ohatry ny lany andro fotsiny amin'ny miaino rediredina dalaka. Michela, tandreminy ataonao fa mbola ho tsara aina anie ianao e. Iza no hitsara eo e? Efa vita vaksiny amin'izay fitsaratsarana e. Michela mankafy ardaroka? Ie, reno mozika tena tiako sady tena kafiziko indrindra ary mamy a. Zany? Fa inona no antony? Ilay efa niteneniko anao teo e. Tsy te hiaina tsony aho ahy e. Satria be loatra ny tsindry azo lena sy ny fanososena ahy e. Iza no tsy tianao ry Michela? Ny olona rehetra ary mamy a. Zany ka zaza tsy nirina e. Aiza koa misy an'izany zaza tsy nirina izany? Zako, Michel no efa narana no eritreretin'ireo ray aman-dreniko anie. Satria naniry zazalahy zareo. Nefa moa mbola vavy ihany e. Tia mivavy mantsy izay e. Zany farany. Ilay sage femme no nanova ny anarako hoe Michela. Vao hita ny dadanay hoe vavy dia lasa izy. Na mamanay aza tsy nety nandray ahy e. Raha tsy elaela izy tsy nandray ahy moa izany e. Raha koa izany. Tena mila esorina anatin'ny fisainantsika malagasy mihitsy ilay fomba fiteny hoe naniry zaza ka terada. Ka efa vavy be efatra ve hono dia mbola ampiana vavy iray ihany. Tena tsy tiany dadanay ahy e. Tadidiko hatramin'izao ilay indray taona izay, 10 taona tamin'izay. Ny
efa nivitianany eny akanjo krismasy ve sa ny ankizy rehetra efa nivitiana mamany akanjo voaly le lafo be reny daholo efa misy aho e sa very niny hoe neasiako anao e ty Wai, tsara be sady le loko tena tiako be misy ohatriny tondrineny efatra arivo sy roa alina iny mahasositra mahita anao misavorivory amin'ireny akanjo mora sy tsotra loatra ireny e nefa ne ianao mba zanaka mpiandry sy dekolina ihany e ny zanaky ny olona mampiteratera ny fananany daholo io volonao fo kely io zao tokony asiana fandiniana ka ny voloko tsy natapahany dada foana tokony lehilahy hono aho fa tsy vehivavy izany onoa inona ny ao anatin'iny sase fotsifotsy iny akanjo ny vidineny ho ahy iny anaovako amin'ny krismasy ao hoe jereko ty tsara be oralisy a fa manina izy noho ny vidiananao an'itony akanjo mba fitony ka tsy vehivavy ary ve io zazy io aminao e efa nitondra akanjo a io za tsy tian'io le vidineny amitiako ay ndraso ary aiza moa le briquet teo Robera fataonao inona iny akanjo ny vidiako lafo be iny tata odorako ty tsy mila mahita an'io zazy io a manao an'itony akanjo fotsifotsy tony Robera eto aty re iny averiko rehefa tsy mety aminao e tsy mila nyty miverina any a potika ny anarany ty androany matiko ianao raha doranao marina io a zay mama soloanao volako ny vidianako an'io aingana tsy olana amiko ny mamerina an'izay vola kelinao e Andriamanitra tena nidoran'le rangahan-dozy ty mihitsy le akanjo maty a efatra arivo sy roa alina ako ty zaza ratsy vita nyty ihanina tonga an'izao afianao aty ahoana neny fa maninona nijerenao ohatry izao manomboka izao ry kala ratsy vita nyty a tsy mahazo gote intsony ianao fa maninona kosa ry neny a ka fisinao ihany no mahatonga andrainao nanao an'izao e izao sisany nefa ranony volako lavenona tsy manome gote anao tsony aho solo ny volako manomboka izao fa maninona ny tsy tiany dady ka ianao vehivavy io mihitsy ny tsy tiany e fa nga zany teo vehivavy hatramin'izay nisianao dia lasa nikorotana ny fiainany amenakavy tsy azoko izany tenineny izany e za ve no antony fisian'ny fikorotanana atao trano ato izany no tianao teny inona ie raha mba lamatsy ianao a dia tsy nanalavitra na ohatran'izao mihitsy Robera nanomboka teo a dia lasa saina fona ny amin'ny fiainako e tsy tiako tsony ny akanjo mba avikely fa naleko nanao akanjon-dehilahy fidino avy ery mamo fisiko a mahavehivavy avy e fidino ah e tsy anjarantsika olombelona nifidin'ny izay mahalahy na mahavavy ry Michela tsy haiko tsony ry mamy a tsy misy afatr'Andriamanitra ihany no mifehan'izany e maninona ary ny ray aman-dreniko ny tsy manaiky an'izany e kanefa neny mba mpiandry ihany dada indray dekona ao am-piangonana tsy olona mahafantatra an'Andriamanitra angary zareo e sa tsy haiko hoe mivavaka be any ery zareo e kanefa tsy tia izanany aleo noho ny mahita maty toy izay mandany ny volany fotsiny any e kanefa zaza tsy niriny akory zany efa namandrina namony tena ihany ry mamy zany ve ry Michela dia naona tsy maty tsy haiko hoe tsy anjara angamba le ho faty fa ngasy tadidinao tamin'izay le nalaza be hoe ny hopitaly iny
tamin'ny evy ianao namono tena ie fangamo hoe tsy narary tapika ianao sady efa saika tsy avitra mihitsy a nandrapaka parasetamol le rano tanana e leo mena e zany efa lazaiko zany fa mbola zao hitanao zao ihany mbola tian'andriamanitra ny velona ianao ahita amin'ny famonjeny ra Michela inona moa no idiran'andriamanitra amin'ny fiainako ry mamy a ny fiainantsika ny ry Michela tsy misy dikany raha tsy eo Andriamanitra Andriamanitra ny fantatro fa mamorona ny olombelona izy koa zany no mahatonga ho vavy eno izy daholo mifehy ny zavatra rehetra ny fotoana terahana sy ny hafatesany dia maninona ary any te ho faty tsy mahamiamiko tsony ny miaina satria ny olona tsy misy tia daholy ny olona nga mahay mity izany ry Michela raha tsy nandray ilay tena fitiavana izy eny efa mba nisy tia ihany ray andro izay fa aleo any tantara nandratra fo fotsiny mba tantarao moa avelao aho any zany ka sady efa manomboka miditra ny olona ka enao koa ty dia nifikisako resaka fotsiny teto ka tokoa dia tsy misy ranom-boankazo fa dia zava-pisotro misy alikaola daholo tsy maninona izany fa andao ary aloha ianao ateriko amin'izay aterinao aiza any aminareo faizandray za tsy hody andry mamy zany efa saika maty ny dadanay maly zany fa nahoana andao aloha sika ho any ivelany any dia antoizana ary ny resaka any ivelany ay zary efa mivalo alina zao ry Michela dia tsy hody marina fe zany ianao tsy hody any aho mantsy anao dia ho aiza zany ianao zao etsy apite tsy monareo mipetraka avelao aloha ilafika any aminareo ary Michela ianao ane vehivavy dia maninona ary mamy tsy mety amiko mampiditra anao ao ka anana olana amin'ny ray aman-dreny koa teneny fotsiny hoe ndroahandraina izy dia zaiko dao ary misaotra betsaka ary mamy tena zava-dehibe ny nataonao anahy eny mety aminao io fandriana io ie mety be ka fandriana n'lay zokinay manko io efitranony zany ato efa lasa nanambady izy everiko fa efa maty mataotra avianao raha toka efa maty izy sao dia tsy tiany raha matory ato ako ka anangatra eo izy tsy misy olona maty manangatra zany ry Michela hita fa zany o mariny efa hoe tsy misy matoto zany ny fanaratsy ny mody maka endrika olona ray amin'izay ohatrany hoe tena misy ny angatra ianao zany tena mpandalina baiboly be mihitsy mamy mihoatra noho ny tantely ny tenin'Andriamanitra za dia tsy tia andalina be an'io fivavahana io mihitsy ry mamy fa maninona ny reniko mpiandry mantsy anao ny raiko dia konina kanefa tsy hita mihitsy izay mahampivavaka azy kizitina sy mankahala olona fotsiny mamy tsy te hody antsony ny fokany matsiaro maratra mafy tena mijaly ary mbola hijaly mafy noho izao raha mbola miverina any matrilo ianao fa efa misivy alina zao ka sady efa miantsy mamanay tafandrimandry ianao misaotra betsaka mamy ianao koa tafandrimandry misaotra
tsy tonga ihany ilay zazalika iny ka andrahonanao kosa izy tamin'ny marainako dia tsy ody eo tsony izy zany ay sy avy aloha koa any rehefa nonany amin'izay misy azy ihany ve tsy ody eo tsy misy afa-tsy ny ray aman-dreniny ihany mantsy no mamelonako Robert za efa leo mihitsy amin'ny fampijaliana ataonao amin'ny Michela ka za nga mampijaly fa tsy tia hita azy tsony masoko tsy tia hita azy tsony ianao ko maninona mbola manantena niverenana eo ihany ka sady amin'izay tamin'izy le namony teny iny niazakazaka ery ianao hamonjy azy sady nikarakara azy tany amin'ny hôpitaly ka mahasosotra ilay tean'ny olona hoe mba ohatra izao hono ve ka tsy mahavita mitsabo ny zanany aza me tsara velatsia eo ianao Robert fidaroanao azy ato an-trano izao no tokony hajanonao io ny tena hitan'ny olona mba dia konina onona efa mpamono zanaka fa ngaza hitan'ny olona mamono azy manontany anao raha lisy kika Michela isan'andro io ve dia tsy horen'ny olona eny fa na dia mifefy tamboho be aza ny tranontsika maninona raha miova amin'izay ianao Robert lasa misy fiatrekanany amin'ny toetrany sy ny fianarany mihitsy ny tsy fitiavanao azy ka fa iova hoinona hony ahy ny toetranao sy ny fombanao no vai ny tare ratsy hony ane ka tsy azo ovainy fa ny toetra ratsy azo ovainy ary tena lasa be sermonina mihitsy ngenao zany raha lisy za ny toetranao zany zao ny tokony iova fa mitady kredy tsy misy fijanonany mihitsy ka tia tsy fitiavanao any zanatsika tia mihitsy ny mandreraka be izy efatra amin'ny rahavavy zoko mba tianao ihany fa eny faravavy iny tsy mba mahita mangirana mihitsy zany ao marina mpanatony tany am-pianarandry inona indray no nataon'ity zanako vavy ny tenenindry zareo aho fa nilatsaka be hono ny fahaizany efa sahirakirana foana hatramin'izay fa vao maika hono lasa niena be mihitsy tena nytanendro zareo ny antony dia ahoana ozy ianao inona moa no teneniko eo sa tianao raha ilazako hoe tsy tian'ireny izy ka lasa madiditra tsy mety amiko izany eritreritra ao zany raha lisy za zany no antony ditrany Michela io finina indray izao no teneniko anao raha lisy tsy mila niny zanakao eny miditra etontsony mazava fa inona ny antony Robert zay fotsiny ary andao amin'izay atory fa tsy tena tsy vakianao aloha mihitsy izay misy amin'ny Michela Robert iny ve tsy any amin'ny namany ihany fa matory ianao reniny aza tsy miasa saina ka za indray ve no ampiasa aloha sa lasa tianao indray ny zaza iny tsy hoe lasa tiako izy fa ohatrany tsy mety any ane ty ataontsika ty fa inona moa no ataontsika tsy misakafo tsara sy mianatra tsara ohatran'ny olona rehetra ihany ve Michela tsy hitako tsony izay tenenina aminao Robert ka ka matory fa efa reraka ny tontolo andro izao zavatra iainako izao inona mahatonga mamilasa miresaka tamiko hatramin'izay ohatran'ireny olona tsy fantan'ireny efa ihany mba miresaka amiko kanefa resaka mahasosotra be ny ataony eny efa leo fiainako hatramin'izay ndaka mantenako anava amin'izao toerako izao haingo no mpitehany ady lasa izy fa nahoana ary any misy miaina an'izao zavatra mandreraka be izao tsy mba takany olona rehetra mba manambola ihany ny ray aman-dreny kanefa dia tsy misy fiadanana maro anefa ny olona sahirana toa tsy miaina ohatr' izao iainako izao tsy
fahita tory ahy variana mieritreritra ty fiainako mahanitra tena mahanitra na dia zanak'olona manan-katao azy Andriamanitra marina ve no ampim-pisiko e tena honany na hoany izany Andriamanitra izany koa no tsy fantatro loatra ka tsy haiko hoe aleoko mitady torimaso ka Michela manao mamy mitilo ny sakafo marainanao e andray fa maninona no aterinao aty mihitsy ny sakafo kory mamy a tsy aloha hoe tany amin'ny toeram-pisakafoanana ihany e ka izay nefa ela be noho ny sakafo e izany ve efa nanodondona ihany fa mbola natory be ngamy ianao fa amin'ny firy izao ry mamy amin'ny valo sahady ve natory be angambo zako tsara fandrina ve moa ny sasany ka tsy atory be ka mahamenatra ilay matory marainako nefa ny tena mba aty an-tranon'olona masotomana aloha e misaotra ry mamy a mahafinaritra be ny fiarahamoninareo ato voadiny iray fotsiny ve ny onanao tamin'olona tato aminay dia hoe hitanao fa mahafinaritra be ny fiainanay fa nga tsy mahafinaritra arak'izay heveranao azy ny atao aminareo ry mamy fiainana miaraka amin'Andriamanitra ny tena mahafinaritra rehefa tsy misy an'Andriamanitra ny fiainana dia tsy misy tsirony mamy a te hiainana fiainana hafa mihitsy ahy e raha mandray an'i Jesosy ianao ry Michela dia hanana fiainana be da be te hiala ao amin'ny ray aman-dreniko ahy e dia hanangana fiainana hafa mihitsy mbola maratra ianao ka izany mieritretanao fa mety tena maratra be mihitsy ny foko e nisy tovolahy izay nandratra be ahy ary tena nandratra noho ny raiko efa nampanantena zavatra mahafinaritra be ho ahy izy kazo diso fanantenana tanteraka ary mamy a Michela fa manino ianao e ary maninona ao azany ohatrany itsoahano fony izany e laza ianao mandeha andro zaka tsy mila anao tsony a ohatra fa inona nataoko anao za ndray zany ny anontanitanina izay nataonao tany any amin'ny sipa mety isy karana iny ianao manontany e maninona sipa mety isy karana fa iza koa izany e asa za ndray ve no anontanianao an'izany nareo aza voateo ny fanoroka be ianao koa ty dia ohatra ny mampimeko za ve dia mampime anao ry jaka sa mahita olona maratra mihitsy no tena mafaly anao ianao ny kely loko tsy mba mandinika fa dia minomino foana ay minomino foana eko minomino foana sy tenin'ny olona any e olona iza ianao fiza ndraika lainga daholo ve zany re ny teny mamy rehetrarehetra nataonao arendry jaka teny mamy ve ny nataoko anao
no hoe tiako ianao hoe tsy misy olona tiako no ianao hoe to ambonin'ny tany na dia ren'olo malaza amin'ny orona tsara metsika reny azy tsy atakaloko anao hoe oy e dia mino koa ianao tokiana koa ary sipa matsatso efa lany tsiro reny mbola betsaka ny sipa viritsaka tokinina tsony ianao hoe samy fe mba toetra anao no heveriko dia mba bandy amilay ianao kay no pitehanao fotsiny a dia narinao hitanao isiliko me ampivaritra io raha vidiko io dia hoaniko rehefa lany mamy dia ariko hoe hitsakitsako tsy misy lako azy tsony mazava ay tsy mila tsoa zany ianao ry zaka na hitomany gogogo eo azy ianao dia tsy rarako hoe tsy maninona e mbola ho avy ny falifatiko dia matatesa sipatsy rehefa azy fa miandry ahy e sipatsy misy lanasy mba hitany e tena maratra amin'ny fokory mamy a tena roditrodika ny alahelo so dia ho any amin'ny dosy aloha ianao e ie aleo andro kely aloha e avy eo amin'izay amita amin'ny valifatiko valifaty ie hovaliako daholo ireo olona mandratra ahy ireo olona ireo mantsy manelingelina amin'ny fiainako manakona amin'ny fiadanako sy ny anjara masoandroko dia inona zany ny eritreretinao atao ry Michela hovinoko ny anarana eto ambonin'ny tany ry mamy tsy azoko efa misy tetika nomaniko e fa aleo aloha anarery ho any amin'ny tosy vetivety aloha e raha fa atoroko anao misy azy inona ny teneniko amin'ny Michela tsy hitako izay atao efa lalina loatra ilay firy ao anatiny ka sarotra be ny manasitrana azy sy fangamo zany anasitrana azy fa ianao ry tompo za aloha mino fa tsisy zavatra tsy hainao atao zany matoa ny raha anao tany amin'ny boaty tamin'iny dia misy hevitra ao amin'ny fiainany fa hatreto aloha tsy azoko mihitsy ry tompo ny tianao atao ianao tsy miteny amiko fa avilanao enoko fotsiny tantarana ary tena maratra be izy o fa holazaiko azy izay ataony mavesatra atao-poko e aleo zany dia amin'izay ry mamy tena misaotra betsaka anao tamin'ny fandraisana Michela alohan'ny andehananao aloha dia mba misy hafatra kely ty alefa sora fa miaino ahy e misy olona izay ihany tena tianao tsy teherika fitiavana tsony ary mamy
eny e raha ohatra ianao aloha dia mety hoe ekeko ihany fa ka ny fitiavany eto ambonin'ny tanany mitaky tambiny misy fepetrisa-karazany fa misy fitiavana izay ihany tena tsy mety lefy na misy zavatsarotra sedraina azy ary ny ainy mihitsy ny nafoiny porofiny izany fa izy izany olona namony teny izany ho porofim-pitiavana ary mamy izany ve tsy mitovy amin'ny tantaran'ireo olona namofo maro samihafa tsy namony teny izy ry Michela fa ny rainy mihitsy no nanolotra azy teo an-tanan'ny mpanota ka novinon'ireo ny fatsihany tamin'ny hazo fijaliana Jesosy ny anarany Jesosy hoe izany ve tsy ilay Jesosy nitenen'ny efa ihany angamba ka iny Jesosy iny tsy mahita fa tsy ny fahadisoako e mahita ny fahadisoana tokoa Jesosy fa minitsy mijery izy satria tena tiany ianao minitsy mijery ahoana tsy tia no very ianao ry Michela ny ao am-pony sy ny ao am-pon'Andriamanitra ray dia ny ahatongavanao hanana fiainana mandrakizay tsy miankina amin'ny olona manodidina anao izany fa miankina amin'ny safidinao ihany safidiko ahoana dia safidiko izany zao zavatra manjoa zao no fotsiny fa efa niara maty taminao Jesosy ary niarana tsangana taminy sady niarana napetraka tamin'ny tany an-danitra tena tianany ianao ry Michela na dia faran'izay tsy mendrika azy tsy haiko ry mamy aleo aloha andeha ka veloma ianao dia amin'ny latsinainy indray mihaona eny ary velomana amin'ny dadanareo sy mamanareo any ie foko ilay zavatra nytenenao mamy ateo tia ahony Jesosy meny fotsiny hoy ny dia vita meny fotsiny fa iza marina ary izany Jesosy izany efa ela ny nahafantarako fa teraka tao an-tranon'omby hono izany ary ankalazain'ny kristianina maro izany fahatongavan'izany rehefa krismasy tadidiko tsara rehefa andehananay any am-piangonana ireny manao arbre de Noël manao tantara tsangana kely maneho fa tonga tetỳ an-tany izany Jesosy izany fa hatro ihany ny fantatro momba azy fa ny ankoatr'izay baraingo amiko fa ity zavatra nolazainy mamy no vavao amiko sady ohatra ny nanindrona ny foko ohatra ny mety amiko izany Jesosy izany tena mila n'izany fiainana izany tia lala bebe kokoa momba azy ohatra ny miala tao tsaiko ilay resaka valifaty teo fa maninona ary Michela, fa taiza ianao? Mbola tany amin'ny namako ary erineny dia izao vao mody? Eko, misy olana anga? Sa lasa mivaky loha amin'ny fiainako indray nareo? Tsy izany fa reninao ne izaho marary ny foko raha toa ka misy mahazo anao ny ambadika any. Efa tia re ary neny fa aza marary fo amin'izany ianao sady tsisy nanao inona koa tany fa sipanao anga zany lazainao fa namanao izany? Efa hoe namako fa tsy sipako izany fa neny koa izany
namana lehilahy hono sa vehivavy ataony ninona nefa izany e mba tiako ho fantatra fotsinyko mpiara-mianatra aminay re a tsy te hody afa leo be dia netiny tany aminy sady tovolahy mahafinaritra be izy dia tena tsy nanao ninninona anao tokoa ve za mpiara-mianatra aminareo zany lasa niova be rineny izany a lasa be adikadina nefa taloha tsy mba miresaka amiko izany ka tsy vaky loha aminao indray aho zany sa efa te aleo tena sady ianao raha nieritreritra maly dia efa izay mihitsy te aleo tena mihitsy aho e leony amin'ny fiainako ato an-trano ato a tsy misy tsiro mihitsy fa gidrakidra lava olona monjomonjo ny miara-monina amiko kanefa ne raha ny amin'ny sakafo sy ny akanjo dia dakana fotsiny dia raha hipetra-drery zany ianao dia inona no ivelomanao ka sa anao mpivaritena rehefa izay ve moa mahavelona inona ny olana kanefa efa tsy amin'izany intsony ny eritreritro izao e efa misy zavatra mahafinaritra mba tiako hidirana lalina izay mahalala mody any rehefa noana naninona zao raha tonga dia nilendrika tany fa tsy niverimberina taty intsony ok zay ty vavanao memenina foana ty Robera avelao izy teny izay tia nitenenina ary neny a tsy maninona izany e efa vita vaksiny amin'izany aho e izao niteneniko anao ry Michela raha mbola tsy afaka bakeo ianao amin'ity taona ity dia tsaroa izao tsy manam-bola ampianarana anao intsony aho ay tsy maninona raha izay koa nieritreritrareo e tonga dia asara zany mahazo mitady asa teny izao koa ianao hoe no dia efa ratsy be ireo ve dia mbola hisedra baka ihany avelao izy akabaka Robera tsy hainao na ho afaka izy amin'ity ary inona moa zany ditranao zany ditrako inona tany ampianarana manala baraka ray aman-dreny fotsiny inona moa ny diranareo amin'izay ataoko any ampianarana any e nareo raha ohatrany tsy mahita fa tsy ny ratsy ataokoko fa ny ataonareo tsy hitanareo mihitsy ianao mihitsy ny zaza tsy misy ilana azy osa iza moa mila e kanefa rehefa saika maty dia nikoropahanareo menakavy ihany tsy naleonareo ve za maty amin'ny fanafody nohaniko tany e tsy misy mpanelongelona tsononareo amin'izay za mantsy tena matsiaro tsy misy dika mihitsy e tena tsy misy dika mihitsy ianao e kanefa za mihiny fa Andriamanitra nisiko teto tany e tia ahony izy iza koa ny mba nandrenesanao an'izany izay namako izayko taloha ny eritreritra no faty noho ny ratrapoko fa noho ny mahainao fa misy olona tia dia toa lasa tiako miaina e na dia mahasositra be aza ny ato an-tranoko ato tia ahony Andriamanitra na tsy mendrika azy za e fa tia zazy ity ve mifoka zava-mahadomelona no lasa mirediredy eo e sa nitsondromin'izany namanao izany drogy tany ianao angamba ilay fitiavan'Andriamanitra nitsondromany ahy fa tsy drogy velively ry dada ary lasa niova ahy e aleo za hamonjy ny hevitraniko sa mbola te hiresadresaka amponareo Michela menara tsara fa tsy maintsy afaka ianao misaotra betsaka rery neny a mbola ho tezitra amin'ny zanakao ve ianao Robera asa fa inona ary nampiovanay mianakavy tampotampoka teo e ohatra ny lasa nisy rivo-baovao ntsoko izany
lasa nanginginy izany ho any havako hoe fa inona ny malasa ny eritreritra ao tsy misy zavatra eritreretiko izany Lisy ka maninona renao tsy miteny tsy mivolana fa inona no eritreretinao ho teneniko eo ary ka nandritra izay fotoana tsy nahitanao amin'ny Michel zay dia lasa tsy be teny tsony ianao fa ahoana fa nga moa za tsy maintsy hiteny foana aminao mba tsy misy ambara koa indraindraiko te gaga aiza ianao taloha isaky ny mahita amin'ny Michel dia minaonao ohatry ny loha tapaka ok zay ry Lisy fa aleo atorika tsy misy atoriana koa ianao eny azoko Michel manahoana ianao salama ary to lasa niova izany ny fahitako anao niova ahoana koa tsy dia malimaly kendrika toy ny taloha hey tsy tsara ve izany tsara ka fa nahoana dia tsy haiko na za koa aza gagako na mahitanao aza lasa tsy dia mahasositra sa ianao tsy be sermonina be amiko manjary nahafinaritra taminao fa be sermonina nga za isan'andro isak'izay mahita ianao dia mitsikera amin'ny fiainako foanako sa tena niova marina ka tsy mahita tsikerana eo amiko tsony ianao sa tsy eva ianao fa niova tokoa ve aloha ianao sa lasa nisy mipika tany amin'ny lohanao tany za aloha tsy niova fa eva ohatry ny isan'andro ihany fa ianao angamba no tokony tsapy saina tsy marary saina fa lasa tiako fotsiny no miaina ay fa oviana hono tsy tianao miaina hatramin'izay ka rehefa maheno aho hoe tia Andriamanitra dia lasa manana fanantenana fa tena Michel marina ve tia manoloana ty sa hafa mihitsy fa ahoana lasa miresaka mahakasika an'Andriamanitra kanefa taloha tsy te herika an'izany mihitsy niova fo ve ianao ry Michel tsy haiko tsy fantatro izany fiovampo izany lasa mpivavaka ko tsy mbola nivavaka fa ny sainany amin'izany fitiavan'Andriamanitra izany fotsiny ka aza mandainga aleo aloha andefa tsy ianao nga ino azany na dia anazava be eto aza fa inona ary nanova Michel ary tonga dia hita miariary hoe niova izy fisaina fitiavana an'Andriamanitra fotsiny no dia ampy manova azy fa ahoana koa ary izany tsy manao ninina hono dia hiova fotsiny eo tsy misy an'izany rangaha manao mamy Michel manahoana ianao inona ny vaovao tena te halalan'izany Jesosy izany amin'izay ary mamy izany ve tao anatin'ireny fotoana andresantsika ireny dia niova tsapako izany inona ny niova ry Michel miala tato anatiko ny toetsaina te ho faty sy te hamaly faty ny olona izany fa izao te hiaina fiainana hafa mety amiko tsara ilay Jesosy ny teninao tampo iny ao raha fahatorikanao ny lalany Jesosy
misy atrany tsy ho foana ny fanatenako fa eo iana iaino ireo fitarainako mampahery aimba iatanako jesosy vatola mpiheriko Robera, ianao ve tsy mahita fa lasa niova ny endrika ty zanako ty? Zanako iza? Fa i Michela e, lasa miramirana foana izany izy. Aiza koa miramirana foana eo e? Fa masinao ve poky? Jereo nefa mahafinaritra ery mijery azy e. Sa hoana ho ianao? Ie, tsy hitako izany Lisy. Jereo tsara fa tia tamin'ity izy. Fa inona no mahafalifaly anao ry Michela? andro azay sara-bulletin neny a. Dia ahoana? Noty ratsy ve dia mampifalifaly anao toy io? Tsy misy noty ratsy zany eo ry dada. Asa ho aty ho jereko zany? Ito ry neny a. Nahazo moyenne ve? Aleo ianao mihitsy mijery azy e. Sao dia verinao fa mamorona eo a? Aiza hoe? Tena anao ve tia bulletin ty ry Michela? Jereo tsara le anarana ry dada. Io Tena tsy mampino ty naotinao ty ka. tsy mino ve ianao ry dada? Tsy mino ve ianao hoe zany nahazo moyenne? Ka 6,75 ny moyenne anao farany teo e. Dia tamin'ity nahazo 10,41. Zany ve tsy osika? Ahoana moa no ahafahako manao osika amin'io ry dada? Tsy misy mitakosina io na dia iray aza. Afaka manamarina ny ampianaranay koa nge ianao e, raha tsy mino. Inona moa no tokony ho anamarinana an'io any ampianaranao? Aleo ny baka no anamarina an'izany e. Raha tena fahaizanao io dia ho afaka ianao. Tsy maintsy afaka ianao ry Michela amin'ity a. Tokony mihitsy. Efa intenina anala ve dia mbola tsy ho afaka ihany e. Efa avendranana distafafoatra raha izany no mitrangako. Tsy ho verimaina intsony ty taom-pianarana ray manontolo ty ry dada sy neny a. Andriamanitra no hanampy amin'izany fa tsy ny fahaizako akory no ahazoko an'io baky io e. Zao a, raha afaka baky io ianao dia hoentiko any amin'izay toerana tianao hitsangatsanganana. Zay. Tena marina ve zany ry dada? Ie. Ary maninona ho ato dada sy neny niova be toy izao e? Niova ve zay? Ie, lasa tsy dia be kitakita be amiko tsony, sady lasa tiako be koa nareo. Faly satria nareo no nataon'Andriamanitra ho ray aman-dreniko. Satria koa raha tsy teo nareo ho ray aman-dreniko dia tsy niona tamin'Andriamanitra e. Za koa nefa nametra-panontaniana an'izany e. Hoe fa inona ary nampiovanay tampotampoka teo? Ny fitiavan'Andriamanitra ary neny a. Tao anatin'izay 3 volana nandalinako an'izany izay no natsapako tena nanova. Dia nareo koa ngamba voakasika izany e. Na io rainao io aza mba niova. Tena nahagaga. Fa ngamba moa ireny zavatra nataony dada ireny fa nahinino izy neny ka? Sa tsy izany ry dada? Tena marina dia izao reto a. Laha tokana ary ny zoko vaviko rehetra dia tena nampijaly anahy. Ka ohatran'ny lasa tsy tiako izany ilay mananjanaka vavy e. Ay vao maika vavy diny be izao no zanako. Dia mahagaga tokoa ne izany fifandrifian-javatra izany e. Tsy fifandrifian-javatra izany fa izay mihitsy ny fihevitr'Andriamanitra ary neny a. Mba hanasitrana ny fo maratra rehetra.
tena misisika be koa izy izany tsy misy ijerena valon'le baka mihitsy. Efa manahoandry manahoana efa nahitany anarandringandry io misisika be le izy dia tsy hita mihitsy ny tena moa ty fohy keliko. aony anaranao izany ve ye io fa malaladalaka amin'izay dia jereo e hoe afaka marina misaotra ny jesosy ary Michela ahoana tsy ao akiny anarako tsy ao efa tena nijerenao ve ye efa nasesiko daholo ny mention passable fa tsy ao e indray ary sao dia mba ao amin'ny mention assez bien kosa azy za ve dia azo an'izany mention assez bien izany ozy indry rehefa ohatray isan'ny mahalalako fa jereo ihany aloha kia eny ary ao ary mba ho jereny oe io ny anarako nahazo mention ve ndrekaka fa agagany tena jereo tsara aloha e anarako ve io tena fahagagana be amiko tsy naposiko tena tsy naposiko marina e arabaina loka izany dia indriko ki arabaina dia eny ane sa mo tonga ny antanjona kendreny avy andriamanitra mahalala izay mahasoa rehefa avelao izy no hitondra amin'ny fiainantsika any amin'izay sitraka ny fony marina izany. Michela mamy afaka ve ianao no mifahasoavan'ny tompo dia afaka soma tsara arabaina izany misaotra ary ianao afaka baka ihany koa ka sady nahazo mention assez bien izany tena fahasoavana be mihitsy izany ry Michela arabaina ianao ye misaotra betsaka ary efa mba nitahin'ny tombo koa ny anabavinao dia afaka soma tsara tsara izany fangampianadanareo mpianatao amin'ny tombo re manahoana Michela way njaka manahoana ianao efa fantatro hoe tsy maintsy hijery valona baka ty zao ianao tena andrasako tery alavitavitra tery dia hitako fa afaka ye afaka dia arabaina zany misaotra ary hitako koa fa aniova be tsy taka ny taloha efa maty ny Michela taloha iny efa Michela vavao ny manoloana anao zao ry njaka ary Michela tsy mitana rahelo aminao fa mamela ny fahadisoanao tamiko rehetrarehetrarehetra mihitsy zany mbola tsy nangata-pamelana taminao mihitsy fantatro izany ry njaka fa famelan-kelo ka ny nataoko tonga aloha tsy tezitra aminao ahy Michela fa inona ny nataonao nataoko ve nahatonga anao niova be toy izao tsy misy ninina nataoko fa noraiziko fotsiny ny fitiavan'Andriamanitra fitiavan'Andriamanitra eno mantsy anao fa inona ho amin'ny mahatonga anao jery aty tsy haiko fa ohatrany maninona nanao andreny fetriko taminao reny ainy famelonao zany ny tonga loko naratra be ny foko tamin'ireny fa efa sitrana tanteraka izy izao noho ny fitiavan'Andriamanitra ry njaka tia izy ary tianao koa na dia tsy mendrika an'izany azy ianao na dia efa nitsangatsanga be aza ve za ye ny fitiavana ianao tsy miankina amin'ny fahamarinanao fa na ianao io fara izay ratsy io aza dia tia foana satria ny aloha fisianao ny fitiavana
tsy napozoka araka anaovaka an'sato izao sika telo mianaka koa mahafinaritra ny tompo e hafa mihitsy ny le fiarahana oatra izao e teo aloha dia ohatrany dia tena hoe samy maka ho azy izany daholo tsy mba misy fifandraisana fa dia enatr'olona fotsiny no anaovana ny zavatra rehetra no le ratraponina anton'izany rehetra izany e zao vao tena tsapako hoe sitrana nahazako ho azy e dada sy neny a andao ilalao ranomasina tao ilozanareo miresaka fotsiny eo ho avy izay e ka hiakatra eo ihany aneny ranomasina rehefa avy eo e andao robera andao e raha nareo teo fomaratra tantara mitohy nosoratany Entsora Manamahefa ireo nanomena ny tantara Landivola Michel Arandriambelson Ony Saturne Antrara Solonjatovo Taina Rafonson ary Tanjona Rasafindrakoto nandray feo sy nanatontosa Taina Ravonson